Natolotry ny loterie malagasy anireo tsara vintana miisa telo tamin'ny lalao 15 caddie du bonheur ny lokany omaly ho fampirisihana ireo mpilalao peondimy ity lalao ity moa nandritra ny fisarihana fa 770 sy 700 lalao peondimy ary no nanatontosana izany. Lova Ramanantsoa eo amin'ny sariny mamy Rasoanaivo. Natolotry ny loterie malagasy ireo tsara vitana miisa telo ny lokany omaly arivo loka nahitana caddie du bonheur miendrika tapakila mitetina 5,00 sy 2 hetsy ariary ahafahana metsena any amin'ny Shoprite. Nitaterana teny amin'ny studio loterie malagasy ny Akorondrano ny lanonana fanolorana zany loka zany omaly alina. Tsy nanafina ny afaliny ireo tsara vitana. Faly satria raha nijery an'le ticket tao anatin'ny urne tamin'ny nanaovana an'le fisarihana dia mieritreritra ny teny hoe anisan'ny tafiditra ao anatin'le 5,000. Eo moa zany angamba anisan'ny tsara vitana dia iza voasarika atao ihany zany le ticket nividin'ny tena dia izay no mahatonga hoe faly. Ity zany satria caddie du bonheur zavatra hoentina ampiasainao tokantrano daholo satria karazana sakafo ihany no alaina amin'izy ity. Anasoavana ny tokantrano zany dia tena marina. Ho fampirisihanareo mpilalao peondimy ity lalao 15 caddie du bonheur ity ary nitotosaina ny 3 aprily lasa teo kosa ny fisarihana ny anarandreo tsara vitana. Akoatra ireo tsara vitana roa hafa ao Moramanga sy Mahajanga dia mbola misy tsara vitana misy 120 mbola tsy namalo ny antso. Nandritra ny fisarihana fa 770 sy 700 ny lalao peondimy no nanolorana ny lokan'ireo tsara vitana 80, 720, 820, 130 ary 430 ireo kosa ny tarehimarika nahazo ny voaka omaly ka mitetina 104,4 sy 10 tapitrisy ariary ny fitambaram-ben'ny vola no zarain'ny loterie malagasy.